Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Iray amin'ireo fototra enina ijoroan'ny finoana ao am-pony tsirairay ny finoanao sy ny fankasitrahanao ireo lahatra nataony Tombo-Zanahary eo amin'ny fiainanao. Ny lahatra sy ny anjara mety ho tsara ary mety ho ratsy ihany koa. Mampalahelo anefa rehefa tsara ny lahatrantsika sy ny fiainantsika dia falifaly antsika amin'izay fotoana izay. Raha sendra kosa ny ratsy tonga ary mifanesy zany eo amin'ny fiainantsika dia matetika alaim-panahintsika handeha hanantona olona hanamboatra ny vintana sy hijery ny ho avy. Ho antsika izay manao an'izany dia henohy tsara ity tenin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama amin'ny hadisy manao hoe: man ata arrafan fasa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salata arba'ina layla. Nizaniza aminareo manatona mpiskidy, mpomasy, mpanamboatra vintana, tsy fantatro izay ilazantsika azy na mpahafantatra ny ho avy. Nizaniza aminareo manatona an'izany olona zany ka nanontany azy ny zavatra anankiray momba ny ho aviny, dia izany olona zany tsy ho raisiny Allah subhanahu wa ta'ala ny soala izay ataony mandritra ny 70 alina sy 70 andro. Zany hoe ny asa fanompona izay goavana ataonao mandritra ny 70 andro dia tsy ho raisiny Allah raha vao nandeha nanatona fotsinao ireny olona milaza mahafantatra ny ho avy sy ny mpomasy ary ny mpiskidy ireny. Tsy vitan'izay ihany koa fa nampitandrina i mpaminany sallallahu alaihi wasallama ary mbola niteny izy manao hoe: man ata arrafan fasaddakahu bima yaqul fakad kafara bima unzila ala Muhammad. Nizaniza aminareo manantona ny mpiskidy na mpahafantatra ny ho avy na ny mpomasy ka nino izay voalaza taminy dia izany efa nikomy sy niala tsy nanaraka ny zavatra izay noentiny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Midika izany ny fanantonanao an'ireny olona milaza fa mahafantatra ny ho avy, manamboatra ny vintana ary ihany koa manatsara ny ho avinao dia anisan'ny fahotana lehibe eo anatrehan'ny finoana Islam ary tafiditra ao anatin'ny shirk billah, fampitambaranao any Allah amin'ny zavatra hafa. Satria ny eto ambony tany dia zavaboary avokoa, tsy misy mahalala ny ho avy ary tsy misy manamboatra ny vintana fa ianao ihany no tokony hanamboatra ny tenanao. Raha hitanao fa ratsiratsy ny lahatra nandalo taminao dia ovay izany amin'ny alalan'ny fanaovana dua, fanaovana swadaka, fanaovana soala amin'ny alina, mitalao amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala anao mba hanamaevanany ny zavatra izay mandalo eo aminao. Satria mety fitsapana izany amin'izay fotoana izay, nefa ny olombelona rehetra mety mandalo fitsapana ka ianao mety iray amin'ireo mandalo an'izany ankehitriny. Ka fadio manantona ny olona izay mahafantatra an'ireny. Tsy misy mahafantatra ny ho avy ary tsy misy mahafantatra ny hampitso ary tsy misy mahafantatra sy manamboatra ny vintanao zany fa fandrebirebena olona ihany zany araky ny hevitry ny finoana Islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.